Fandarana manokana zay ho arahantsika mandritry ny 3 herinandro ity fandarana zay atao androany ity efa avy niresahantsika teto ny amin'ny tantarany Sakalava amin'ny ankapobeny fa androany isika dia hiresaka manokana ny tantarany Sakalava Amboeny be da be ireo zandry na zoky na ny tena ihany koa ara tsy mahafantatra ny tena marina ny amin'izany tanànany tantarany Sakalava izany na dia miambo sy milaza fa ho Sakalava ara. Ina marina moa ny tantarany izany Sakalava Amboeny izany. Ny professeur Rabesa Zaferantoana no hitondra ny fanazavana rehetra ho antsika mandritra izany 3 herinandro izany. Hozarahintsika 3 ny fandarana ka amin'ny tapany voalohany ity dia ny fiandohany sy ny fivoarany izany Sakalava Amboeny izany no horesantsika. Nanahoana ny fiandohany izany Sakalava Amboeny izany professeur? Tsara tompoko afaliana ary voninahitra lehibe ho an'ny tenako nasainareo ato amin'ny RTN amin'izao fandarana zao zay intelo misesy ary tonga dia fantanena petraka ao moa amin'ity fandarana voalohany ity ahoana ny tantarany ny andohany foko Sakalava. Raha ny etoboina dia 100 taona izay no niakarany mpanjaka Sakalava voalohany tetoboina ary ny farany io teo amin'ny taona 420 raha nanomboka tamin'ny taona 20 izany hoe tandritran'izay fepitaona izay be de be ny mpanjaka ny fandimpiteto ary ny tondrandra zareo ny tany sy ny fanjakana tamin'izany dia ny hoe zahay no mandidy manapaka amin'ity faritra ity ary zahay ny tondra ny mpanjaka zay ny mameny tany ke nareo zay teto taloha dia miaraka aminay nareo ary raha tsy miaraka aminay nareo dia na nareo mikisaka amin'ny toerakafa na nareo babo anady. Zay ngamba ny anombohako azy. Ny foko Sakalava dia avy any atsimo ny andohan'izy io, avy any Menabe, mbola lavilavitra ny Menabe ara, mbola avy any amin'ny faritra Masikoro, Baie de Saint-Augustin. Niangaviana mpanjaka anankiray izay antsoina hoe Andriandahifotsy. Andriandahifotsy nametraka ny fanjakany tao Bengy, tanàna io ao Menabe. Nananjanaka anankiroa izy, ny anankiray antsoina hoe Andriamanetrarivo, Ratrimolahy ny zokiny, dia ny zandriny Andriamandisoarivo. Amin'ny fanjakany ohatrany moa rehefa tsy ohatsony ny ray dia matetika ary hitantsika zany amin'ny tantarany Sakalava tsy mifanaraka ny mpandova ka tsy mifanaraka tokoa izy mirahalahy ka nanainga Andriamandisoarivo nakaty avaratra aty atsimony ianao fa zaho dia hoany anavaratra any koa manangana fanjakana. Fa lazaiko dia ny eto fa rehefa nandeha izy dia nitondra singambatany babany, singambatany Andriandahifotsy ary nitondra ihany koa izy singambatany dadilahiny zay Andriamitsara. Niainga zany izy nakaty avaratra, tsy dia natanjaka firy izy. Fa rehefa tonga taty amin'ny faritra Soalala teo eo izy na taty Ambongo dia mipetraka amin'ny tsy dia lavitra ny ranomasina nahatazana sambo anankiray zay ny commandant ao anatiny Andriamatoa Champloré. Ny commandant sambo io dia efa niara niasa tamin'ny babandreo tany atsimo ary niasan'ny sambo io dia mividy andevo aty faritra Madagasikara hoentina ao andevozina any La Réunion, any Maurice, hatrany Amerika aza. Dia nampirehitra afo izy dia nandefa lakan-kely moa le sambo tonga teo amoron-drano. Zay hozy izy tonga aty aminao fa nifanaraka tamin'ny dadanao tamin'ny fotoan'androny kanefa moa rehefa tonga tao zay dia tsy nanome ny anjara mandevo ny fanarahana Andriamanetrarivo, Ratrimolahy moa ny anarany. Koa moa resantsika ny anaran'ny mpanjaka moa hafa ny fahavelona, hafa koa moa izy rehefa maty ka afaka miara-miasa ve tsika. Dia ny tena Andriamandisoarivo tena ilaiko zany fa za anorina fanjakana aty avaratra aty ka omeko anareo zay entana tadiavinareo fa ny tambiny kosa ampinareo hiady, menareo miaramila dia menareo basy.
zay zany fanarahana voalohany tamin'ity faritra andrefana ty tamin'ny Sakalavan'ny Bohina ny ho Sakalavan'ny Bohina sy ireo tantsambo tamin'izany sambo amerikana anankory teo fa ny commandant-n'izy ireo dia Andriamatoa Champloré. Ona professeur mety fantatra ve inona ny karazan'olona talohan'izay zany teto amin'ity faritra Bohina ty? Efa nisy olona taty zay ny tsara ho fantatra mihitsy. Efa nisy mponina taty amin'ny faritra Bohina alohan'ny tongava Sakalava avy any atsimo ohatra tamin'ny faritra Ambongo sy ny faritra Mitsinjo iny dia efa taon'ny Sandrangoatsy ary hatramin'izao mbola misy mponina taranaka ny Sandrangoatsy ao. Nisy Vazimba ary taty avaravaratra ty nisy Antambohisoa tany amin'ny faritra Laloza, Antandrona tany avarabaratra tany ary ny Antaloatra taty amin'ny farana amin'ny sisin-dranomasina efa nisy mponina teto. Fa ny fahatongavany miaramila sy ny mpiady nentin'Andriamandisoarivo dia nandeha ny tanàna manontolo araka lazaiko tampiandohana teo na ny mponina tao mikisaka ohatran'izay moa nataon'ny Vazimba dia nankisaka zareo Rasoalao mikisaka zareo nakany Andranovory avaratra andrefana Antananarivo any io dia ny sasany moa nanaraka Nankatoa fanjakana vaovao na tsy Nankatoa dia Babo Anady ary namidy Andevo tamin'ireo vahiny fanerasera taty amintsika. Zay zany nataony Andriamandisoarivo dia tonga dia nanao ady be izy ary nahazo Andevo izy maromaro Babo Anady nahazo fananana omby dia nilaza izy tamin'le tantsambo niara-nasa taminy hoe reto misy Andevo alevo amindreo zay metimety aminao araka ny fanarahantsika fa kosa mbola mangataka anao expédition fandrono hoany avaratra any karaha manaiky anao dia toizantsika ny fampararahana nanaiky mazava ho azy nanaiky le tantsambo dia nandeha amin'izay le ady faharoa nataony Andriamandisoarivo sy ny miaramilany alohan'ny andehanany dia efa nipetraka tao Tongay izy. Tongay io tanàna kely amoron'ny Mahavavy ato Bezavo moa filazana azy amin'izao ao Mitsinjo. Efa nipetraka tao izy rehefa nahazo an'io andehan'ny ady io nahazo Andevo maromaro Babo Anady io dia efa nipetraka teo izy. Fa tamin'ny diany faharoa nitsakan'io vavaranobe ny Betsiboka io izy nankaty avaratra. Ny mpiady moa tamin'izany hitantsika hoe na fanjakana Merina na fanjakana Betsimisaraka na fanjakana Sakalava tsy mandehandeha amin'izao zareo fa miaraka mpimasy miaraka mpitetry andro miaraka mipahay vintana dia ozy izy manam-pahaizana momba zany tamin'ny Andriamandisoarivo hoe tsy tafitsakany ranobe io anao raha tsy manao sorona. Sorona zay zavatra farany tianao. Ina moa farany tiany tamin'izany fa dia nivady andefa mandriny. Zay vao tafitsaka reto miaramila fa be dia be manampy ny vazaha fa mihoatra ny 20 lahy niaraka taminy miaraka amin'ny basy dia nanontaniny ireo vadiny tandapa tao hoe izy aminareo manaiky atao sorona zany hoe vonoina atao sorona ahafahany mitsaka ny vavarany io. Nantanina ny vadiny voalohany Vadibe io izy Vadibe tsy vitako zany. Nantanina daholo reto vadiny tafara reto dia ny ray ny teny hoe raha zany izy inty aho tapao ny lohako fa kosa zavatra angatahako ny taranaka avy amiko no manjaka. Io no antsony Sakalava hoe dady Ramandikavavy Andriamandikavavy dia natao tokotra ny sorona io dia nitsaka Andriamandisoarivo dia lasa izy tonga hatrany samby rano nitetany ty faritra ty misy antsika ty tany amoron'ny Mahajamba Nitoy Laloza Analalava Antandrona Antsoy tonga hatrany samby rano. Avy any izy niverina taty Tongay taona 5 eo nitondra Andevo amin'ny arivony maro nitondra omby Amanaliny dia verina izy tao Tongay ao zany kapitaly nametrahany tanàna ao Mitsinjo zany Bezavo mahafantarantsika azy dia izy tamin'ny Champloré ireo misy Andevo alevo amindreo zay mety aminao 4 Andevo nientiny Champloré natakalony basy vitsivitsy natakalony firavaka vitsivitsy toka vitsivitsy nefa raha tokony izy tsy zay mihitsy ny tokony vidin'ireo Andevo 4 reo. Tafapetraka zany tao Tongay fanjakana Sakalava voalohany zay nitaretiny Andriamandisoarivo. Andriamandisoarivo nananjanaka
tsona hoe Andriamboenarivo rehefa nilagna zany izy folaka moa filazana sakalava azy na nilagna ny ambo izy ny merina de Andriamboenarivo mitondra ny fanjakana anio ny asa nataony baba nanamafy ny fanjakana nanamafy ny fametrahana ny fanjakana isaka ny faritra de rehefa aveo nandimby azy Andriamatindry-Arivo de eo amizay moa ny zavatra fantatratsika matetiky ny tantarana sakalava aveza moa reto be misatra reto aveza be mazava ya nanomboka atao amin'ny Andriamatindry-Arivo izy io manana rahalahy izy antsoina hoe Andriantianarivo araka ny lazaiko tao amboalohany rehefa tonga moa ny fotoana izarana ny lova de tsy fanaraka ny mpandova de ohatran'izay Andriamatindry-Arivo sy Andriantianarivo de ozy izy mpanjaka Andriantianarivo raha zany izy iverina amin'ny fomba ny dadilahintsika za de mandiso arivo fa ialako toerana ty iny ho any avaratra de any koa anangana ny fanjakako igny zany mitondra ny sakalava be mazava zay hitatsika ao ambanja fa misy koa be mazava tsy lavitra atsika eto Mahajanga ny taranaka ny mpanjaka mantsy eto Antrema reto ya be mazava reo sy ny toerana hafa tsika mbola fampiresahana koa rehefa aveo ny avy aty amin'ny Andriamatindry-Arivo zany ny manome ny be misatra de avy ao zany ny mpanjaka maro fantatsika Andriamarofaly zay hitatsika matetiky amin'ny firesahan'olona Andriamamelognoarivo Ravahiny mpanjaka be teto Boeny teo azo resantsika koa amina zay igny tegna nampiakatra ambony de ambony ny hery miaramila sy hery ekonomika ny fanjakana Boeny fanjakana sakalava zaty Boeny dia tao aorinany Andriavahiny Ravahiny vehivavy io dia Tsimlomo babany Tsilevalo mpanjaka farany teto Tsilevalo na ny antsoina hoe Andriamandisoarivo Andriamanavakarivo na le fantatra ny maro hoe amin'ny Andriantsoly reo zany ny fanjakana sakalava nisy teto ny mpanjaka ny fandimby teto tamin'ny Andohany tamin'ny Andriamandisoarivo ka ny farana tamin'ny Andriantsoly taty amin'ny taona efa 19e siècle taonjato fahasivambinifolo taty amin'ny taona 420 sy 720 zay ny farana ny fanjakany Andriantsoly eo de fa soitako sahady fa io fanjakana sakalava tamindreo fotoana rehetrarehetra reo ny fanjakana natanjaka indrindra teto Madagasikara nandritra ny taonjato fa 720 fanjakana sakalava natanjaka indrindra miaika an'io daholo ny vahiny nandalo taty miaika an'io ny Betsimisaraka zany hoe tam'izany tany Ramaro Manompo Ratsimilao ary ny Taomerina movo manomboka avy Badabada Andrianampoinimerina teraka tamin'ny eo taona 1747 eo fito amby efapolo sy fitonjato sy arivo nefa tam'izany fotoana zany Mahajanga efa amin'ny toerana misy azy amin'ny farany ambony satria Mahajanga niforona tamin'ny taona 5 amby efapolo sy fitonjato sy arivo 5 amby efapolo sy fitonjato sy arivo tamin'io vao teraka Andrianampoinimerina Mahajanga efa amin'ny toerana farany ambony misy azy zay fantatra ny manodidina rehetra hoe fanjakana aty Boeny ny matanjaka indrindra eran'ny Madagasikara tsara ny lezako an'io ahitantsika ndresaka atao manaraka tonga zany ny zavatra nandalo tamin'ny taona lazaiko teo 20 sy 720 sy 420 sy 720 ny totongana voalohany fanjakana sakalava tamin'io tamin'ny akarany miaramila merina teto ny elam-potoana lavitra be ny lazako hoe teo Andrianampoinimerina ny ambo tamin'ny taona 1810 folo sy 700 sy arivo niakatra radama nomboka teo ka hatramin'ny 720 sy 700 sy arivo 720 taona izy tondra teo niakatra teto miaramila merina resy Andriantsoly amin'ny ady maramila dia filazana azy angambany résidence surveillée izy tao Marovoy satria tam'izay tsy teto Mahajanga nipetraka ny mpanjaka fa tao Marovoy tamin'ny faraparany niainany Andriamandisoarivo efa tsy tany tsony izy mipetraka tsy tany Tongay efa tato Marovoy izy mipetraka resy izy nalaina tany am-pelantanany ireo daty ela zay ko teo resako anao indrindra ahoana moa zany singambatany Andriamandisoarivo
anday fotsy nentiny zany Andriamanitra taty tao amaro voay no tehirizina ireo dady ny antsona hoe dady amin'ny Sakalava dia boaty ohatrany rakitra zay itehirizana ny singambatany mpanjaka mitondra ka nentiny Andriamandisoarivo avy any atsimo singambatany dadilany Ndremisara ary koa singambatany Andriandahifotsy ny ataoko hoe singambatany tsara ho fantaratsika nifiny vanginy de misy koa volony indraindray misy taolandohany de ohony reny no ataony Sakalava hoe singambatany tehiriziny anatin'ny boaty anankiray ary tsy misaraka aminy eo ny nentiny Andriamandisoarivo avy any atsimo zany mipetraka tao Marovoay rehefa tsy otsony izy io nitazominy Andriantsoly nitazominy Andriamanavakarivo fa tamizay efa tsy anankiroa ny boaty rakitra tao fa efa tao ihany koa izy Andriamandisoarivo ihany ary ny zanany voalohany Andriamboenarivo efa efatra zandry zareo tao io efatra io no hitatsika hatramin'izao rehefa miteny tsika hoe izy efa da manankasina dia Ndremisara Andriandahifotsy Andriamandisoarivo Andriamboenarivo nalay fitondrana miaramila merina ireo dady reo tena ampelantanany Andriantsoly Andriamanavakarivo tsy le valo anarany daholo io ary nataondreo résidence surveillée izy tao Marovoay niezaka ihany Andriantsoly hiady hanalandreo miaramila merina reo teto Mahajanga mitady renfort izy hatrany Zanzibar niantso izy andreo ataontsika hoe raha lany be de be anomena be kanjo resy fandrony izy ara-miaramila dia nitsoka izy nandositra nankany Sambrano avy any Sambrano nankao Nosy be avy eo Nosy be tonga hatrany Mayotte toizantsika ihany moa zany Andriantsoly de verenatsika rehefa avy eo ny zavatra nisy teto rehefa tany Mayotte izy dia nisy fandaminana ara-miaramila sy ara-diplomatika ny fanarahany tamin'ny Sultan tao tamizay antsona hoe Moana Mady dia sady avany izy io no rehefa nilamindamina koa resaka anjareo nanambady izy tany havany io Sultan de Mayotte io rehefa maty Sultan de Mayotte tokony zanany zay antsona hoe Boana Kombo Mady nandiminy fitondrana fa misalovany Andriantsoly de Andriantsoly ny lasa Sultan Mayotte nitsoka nandositra Boana Mady Boana Mkombo Mady nandositra nankany Moely firenentsika ndray teto Madagasikara Ramanetaka commandant en chef napetraka Andradama teto io raha lahiny izy io verina Radama ny verina ny Merina Ramanetaka ny gouverneur teto izy ny gouverneur Merina teto voalohany dia nantsony izy tany Merina tamin'ny efa niakatra Ranavalona tamin'ny taona Ranavalona voalohany 7 niakatra Ranavalona voalohany nantsony izy tany Merina miakaraty anao fa misy lamina tokony atao ety anao gouverneur ny Mahajanga mora mbola verenantsika manaraka na allo ny hafa manao azy na azo tsika fanarahana tamizay tany Merina dia ny vonona tsy hoisy daholo ireo mpandova lahy tokony tondra fanjakany Merina ka atao anatin'izany Ramanetaka fantany zany fa raha miakatra any izy de ho maty ho tapadoha de ireo taloatra niaraka tamin'ny teto miteny hoe raha zany gouverneur ndao anao mpandofirinay mankany en juin de avy any en juin izy nankany Moely rehefa tany Moely izy de lasa sultan izy tany nandray finoana silamo izy nivadika ho silamo ohatran'izay koa nataony Andriantsoly raha vao niala teto tamin'ny izy nandositra nankany Mayotte efa silamo izy tamizay ny zavatra mampalahelo ihany rehefa sultan i Andriantsoly tao Mayotte sultan Ramanetaka
tao Moely dia seka mbola nifandramatra ry zareo tany satria Boanakombo mady niteny tamin'ny Ramanetaka hoe ampio aho anala an'io sultan mpisandoka io ao Mayotte. Sahiran-tsaina tena sahiran-tsaina Andriantsolo tamin'io nitambatra niaraka tamindreo koa sultany Anjouan zay antsona hoe sultan Salim tam'izany Abdallah izy taloha de Salim ny fahitany Andriantsolo zay raha miaramila diplomatika zay dia namidiny tam vazaha frantsay Mayotte tam 14 juillet 1841 raiky amin'ny valopolo sy valonjato sy arivo. Ozy izy hoe za sultan Mayotte amidiko aminareo ty tanàna ty raha mety anareo de namidiny 5000 piastres vola niazy samirery io de nisy promesse koa hoe ny zanako alefasinareo mianatra any La Réunion mananjanaka rola izy tany tamin'ny havany le sultan teo aloha Moanamady nazahoana andreo zanaka anankiroa reo. Zay mikasika ny Ramanetaka sy Andriantsolo zay efa niady taty Madagasikara mbola nitohy niady zareo sy tany velany ndray lasa sultan tao Moely ndray sultan tao Mayotte. Idirantsika manaraka ilay fifandraisana teo amin'ny gouvernorat tamin'izany fotoana zany Merina sy ny fanjakana Sakalava fa anisany manitikitika ny saiko rehefa mijery an'ilay tantara dia niny idira ny finoana Silamo teto Mahajanga. Tahoaiza tamin'izay taona zay no nidira ny finoana Silamo satria rehefa mijery an'ireo sary manatantara dia tafiditra anatin'ny sary manatantara ny mosquée anankiray aty amin'ny faritra Boeny tany amin'ny taonjato fa 5 tany any zany. Io lazaiko teo amin'ny tantara nahatongavan'ny Sakalava avy any atsimo any tonga taty efa nisy ponina taty araka andresaka antsika teo fa tsy niresako ny ponina Tariantsiraka Tariamolotsiraka ireo zay antsoina hoe Antalaotra hatramin'izay resaka ny fanaovantsika zay mbola tsy nazo resaka andreo Antalaotra reo atsika tsara hosoritako hatramin'ny mpiandohana mihitsy fa 900 taona efa arivo taona latsaka kely alohany atongavan'ny Sakalava taty efa tao ireo mpivarotra Talaotra zay arabo izy ireo zay métis africaine avy aty Zanzibar na métis malagasy fa nanana toeram-barotra mazava tsara zao arondroborobo efatra ndray tao Langany Mosimanja Baie de Mahajamba de ndray tao Kandrany tsy lavitra atsika eto Baie de Betsiboka eto de ndray tao Boeny Ampasy ampitany Antsoherbory eo ho an'ny mahafantatra an'ity faritra ty de le fahaefatra tao Soalala ny sultan tao moa tan'izay sultan Ibrahim le sultan tany Langany mbola Amady ihany koa no anarany samby anarana mitovy. Tsy babony Andriamandiso arivo avy atrano ireo comptoir reo fa nandramany tsikelikely satria natanjaka loatra arabarotra ireo ny feny varotra rehetra niditra teto Madagasikara tsy tany tamatavy tsara hotsika Mahajanga mahafantatra an'izany ty faritra atsika ty ny sokafany Madagasikara tamin'ny velany amin'ny varotra rehetra fa tsy tany tamatavy ny aveto Mahajanga nandramany aloha tany Langany resy tanteraka ny tao Langany resy n'Andriamandiso arivo eo dia naheno an'izay ny comptoir na toeram-barotra rehetra taty atsimo taty misy tonga de nandositra ny verinany Afrika na ny verinany amin'ny tany arabo ohatra hoe sultan tao Ibrahim tao Soalala fa ny sasandreo de nifamorivory zareo ka angasisana anamborana dia nipetraka tao amin'ny comptoir tao Boeny ampitany Antsoherbory ary nifindra reo tao Antsoherbory mba metimety amindreo eo satria mba nosy zany hoe ny finoana Silamo teto Mahajanga foana amin'ny tantarany ty faritra ity ary 700 taona natongavan'ny Sakalava teto tsy teto amin'ny faritra misy atsika ty Boena ty ihany fa tany Antsinanana ihany koa efa ny finoana Silamo ny teo talohan'izay finoana tonga taty aoriana finoana kristianina zany na tany Vohemara
ary indrindra taty amin'ny tapany atsimo Antsinanana. Fantatatsika moa zany de tao vohipeno Manankara ary nao vohipeno de mahay manoratra mihitsy amina karaktera arabo, fomba fanoratra ny arabo teny gasy zay antsoina hoe sorabe. Tsara ho antsika mahajanga mahafantatra an'io fa raha misy afaka miambo ho teto hatramin'izay de ireo atalaotra sy ny taranany zay hitantsika androany raha mankajitsika amin'ity faritra ity sy ireo olona rehetrarehetra tonga taty aoriana zay nanaraka ny fitondrany mpanjaka Sakalava ny fandimy teto araka ny lazaiko teo, ireo izy rehetrarehetra reo no antsoina hoe ponina ny boina rehefa tena babo tanteraka reo comptoir reo ary nankatony fitondrana Sakalava reo comptoir ny arabo reo. Tamin'ny taona 570 dia zay ny nametrahana ny tanàna ny Mahajanga 5 taona talohan'io ny fanaraka ny sultan tamin'ny mpanjaka Ravahiny de hoe mba omeo sombiny tany zay aty sy any an-dranomasina antsony tanàna zay anangananay tanàna vaovao de nitsangana tanàna ny Mahajanga tamin'ny taona araka ny lazaiko teo 1745 efa nanamboatra trano vato teto tamin'izany nefa eran'ny Madagasikara asoroko foana ny tany Fort Dauphin satria ny frantsay nanamboatra trano tany Etienne de Flacourt fa eran'ny Madagasikara tsisy nahay nanamboatra trano vato raha tsy teto Mahajanga ny tao merina moa taty aoriana be vao nisy an'izany. Ary rehefa nanaraka finoana silamo i Ramanetaka de novanarana izy tany nataony hoe Abderrahmane ny vadiny zay nentiny avy eto Mahajanga raha vao ny anarany novanarana koa tonga tany nananjanaka anankiray Ramanetaka zay antsoina hoe Fatima Saoudi bint Abderrahmane zay nazahoany taranaka marobe ao Moily tamin'ny fotoanany andalovako tany Komoro mbola ao hatramin'izao taranaka ny Ramanetaka ohatra ny ilazako mbola ao Mayotte hatramin'izao mazava ho azy taranaka ny Andriantsolo ary ny taranaka ny mpanjaka sultan Ramanetaka ao Moily de mifanerasera am'ireo andrina ao merina hatramin'izao tsara ao amintsika koa mahafantatra an'izay. Misy karazana anankiray zay tsy mety adiny foana rehefa miresaka ny foko Sakalava isika tsy afaka misaraka io na ny amin'ny doanina ny makoa. Aiza ho aiza izy eo anatin'izay firaisan'ny tantara nataonao teo zay. Ny makoa tonga teto reo ve le afrikanina zany? Ya, fomba anankiroa tonga teto. Reo arabo reo fa rehefa tonga teto nanao varotra andry zareo amin'ny tena amin'ny toeram-barotra resako teo mitondra ry zareo andevo avy any miasa ho andry zareo. De reo ny makoa. Misy avy aty atsimotsimo avy aty Mozambique zany, misy ny avarabaratra de tena avy aty Kenya, Tanzanie, vague voalohany makoa reo. Fa ny antalaotra koa sady mitondra andevo izy taty no nividy andevo ihany koa taty Madagasikara nientiny namedy ny tany amin'ny fitenitsika moa zany sady mivearotra izy no mividy ihany koa voalohany reo. Faharoa nahatongavany makoa taty dia taty orindrina lavidavitra rehefa niakatra ny vazaha mo tozoko malakilaky le izy totongana voalohany zany fitondrana Sakalava nahatongavany merina teto de totongana faharoa tamin'ny nahatongavany vazaha frantsay miaramila frantsay zay teto Mahajanga ihany koa nahatongavany zareo. Fahalohany nahatongavany miaramila frantsay de nisy varotra ny fanaovany malagasy Sakalava manana ny atao mividy andevo avy any Afrika. Reo le antsoina hoe makoa. Taty aoriana eo tarina lavitra tamin'ny androny antalaotra. Ary tsy teto Mahajanga ihany fa eran'ny Madagasikara satria mora ny mividy andreo makoa ireo ho andevozina aty Madagasikara. Moramora no ny hiady amina fanolobodirindrina fampanolo sistany zay ilana miaramila, zay ilana basy, zay ilana fitaovana lafo be zany raha anababo ny faritra akaiky anao fa moramora kokoa mividy avy any ivelany.
izy ireo vidina amin'ny arabo, vidina amin'ny portugais. Ary ahitantsika ny hoe eran'ny Madagasikara hatrany Merina kaiky ny tanàna any Ambohimanga ary misy tanàna ny Makoa, mahitatsika tanàna Makoa, mandehantsika Mainavaratra aty, Asofia ao, maro, Mandritsara, ahitantsika tanàna Makoa, maro mandihatry tanàna Makoa, raha teny Mandritsara hoe Pitatsimo dia taranaka Makoa ny ao, Mahitsy Hazo maro mandeha taranaka Makoa, Maintirano aty betsaka ny taranaka Makoa. Ireo zany taranaka andreo andevo zay ny vidiny malagasy. Tsy mbola malagasy tam'izany fa vidiny Sakalava zay manan-katao na vidiny zay Merina zay nitondra ny tany teto tam'izany satria moramora kokoa ny andevo vidina avy any. Ireo zany ny antsoina hoe Makoa. Utizako tonga teto zany zay zany momba ny finoana mo resako kely rehefa avy eo aiza hoaiza ny finoana kristianina tam'izany. Ny fahatongavan'ny frantsay teto dia vao maika nampitongana ny fanjakana Sakalava satria rehefa lasa Andriantsoly nisy ihany teto Sakalava nipetraka, mpanjaka nipetraka, ny dady zay nalainy Ramanetaka tazominy ho azy dia nitompoiny Merina, miaramila Merina teo, ary mbola nitompoiny Sakalava ihany koa zay mahalala ny fombafomba ao anatiny. Fa maninona moa io dady io tazominy fitondrana Merina tam'izay ary mbola resatsika moa amin'ny manaraka amin'ny finoana Sakalava, amin'ny finoana nisy tam'izany ary mbola misy hatram'izao zay mitazona ny dady, zay mitazona an'iny any am-pelantanany, iny no mitondra fanjakana ary iny ny ankatoaviny rehetra. Nampiasa an'io ny Merina, mahatona alainy ireo dady ireo mitazomindry zareo tany aminy. Nitry ny taona maro ao. Rehefa tonga ny vazaha, resy tsy niady akory ny maramilany Ramasombazaha. Ramasombazaha moa ny gouverneur farany teto Mahajanga tamin'ny 5 nandositra Ramasombazaha nentiny niaraka aminy ireo dady izy efatra ireo. Nentiny tany Merina ary misy général nitafika mihitsy tam'izany Robert Volovonahitra nitondra an'ireo dady ireo miaraka amin'ny miaramila 700 nitondra an'izy ireo avy eo Marivoay satria tao moa ny douane tam'izany nentiny nankany Merina. Tsara ndresana ny dian'izao fa moramora ny resaka ataontsika manaraka. Rehefa tonga moa zany ny vazaha dia ozy izy ny vazaha hoe ndao nareo Sakalava hiaraka aminay handresy ny miaramila prime ministre n'ilay Arvony any Antananarivo ho alaitsika any reny dady reny ary ho averintsika aty. Valala Voatango moa ny foko Sakalava tam'izany Andriantsoly zay farany teo efa lasa tsoka any Mayotte tany izy ny maty tamin'ny taona 7 le dady teto nientina nankany Antananarivo zay lazaiko hoe tena Valala Voatango dia misy andiany maro Sakalava nanampy an'ireo frantsay hatramin'ireo taranaka ny Andriantsoly avy eo Nosbe mpanjaka Tsiomeko nandefa miaramila nanampy ny frantsay ohatran'izay koa mpanjaka Antakarana dia anafika any Madagasikara handresy ny fanjakana Merina hitondrana amin'ireo dady ireo miverina aty. Tsara ho antsika mahafantatra an'izay mba ialany amin'io hoe fa aiza hoaiza zany ny fanjakana Sakalava hatramin'ireo zavatra indroa nitotongana ireo. Voalohany natongavan'ny fanjakana Merina, faharoa natongavan'ny vazaha. Alohan'ny fanontanianao manaraka angambany rehefa nandeha tany ny vazaha izao ny zavatra nisy. Kay nisy mpanjaka anankiray zay nanaraka an'ireo dady ireo, niaraka tamin'ireo dady ireo amin'le fomba maro miaraka aminy, nanaraka an'ireo dady ireo tany Merina, petraka tao faritra Ambohimanga tao nametrahana an'ireo dady ireo. Io le dady olona ty fa tsy le dady le vatatsony antsony tsika Sakalava hoe dady Andria Mifefy Arivo. Io zany tsara tarehony izy io talaotra etisy rehefa tonga tany Merina izy dia nanambady
nanambady andrina oatra azy ary niteraka anankiroa rehefa niverina taty nentina taty reto dady reto de nody taty ireo zanany anankiroa eo nipoirany mpanjaka ao Ambato-Boeny ao mpanjaka ataonay hoe mpanjakany Betsioka zay fantatra ny maro fa rehefa mianjaka reo manao teny merina ohatra ny hoe Zamanimbao ndrena Verinarivo satria merina Sakalava ry zareo resahantsika koa moa zany amin'ny fandarana manaraka ireo zavatra nanjo zany nitotongana indroa fanjakana zay farany nanana hery miaramila nanana hery ekonomika tamin'ny taonjato faha 20 kanjo indreo zavatra anankiroa reo dia zay izy resako aminareo zay tena very fanambola vela satria rehefa tonga koa ny vazaha de tsy tao anatin'ny eritreritra ny vazaha mihitsy frantsay nilaza hoe ho velomina ny fiandriananareo ny ravany vazaha frantsay fiandrianana merina ny ravany royaume de Madagascar tsy misy tsony mpanjaka tany merina fa tamin'ny faritra ivelany merina dia nisy foana ny mpanjaka fa tsisy angovo intsony ao anatin'izany zany ny fanjakana tsika eto Sakalavan'ny Boeny Sakalavan'ny Menabe na de nisy any ady taty orindriny niaraka tamin'ny mpanjaka toera mpanjaka Ingereza azotsika resahana manaraka fa de tena tsisy heritsony fanjakana Sakalava nanomboka tamin'ny latongavany frantsay iresaka be da be amin'ilay fifandraisan'ny fanjakan'ny merina sy ny fanjakany Sakalava tsika amin'ny tapany faharoa amin'ny fandarana iresaka ihany koa ny fifandraisana ara ekonomika ara-pombapomba sosialy sy kulturaly tamin'izany fotoana izany fa izay aloha no azo atolotra ny amin'ny tantara fohy ny mpanjaka tamin'ity tapany voalohany ity misaotra indrindra tompoko toizatsika zany amin'ny herinandroany araka zay voalazanao zay ny faharoa sy ny fahatelo mariko fotsiny fa tsy teto mahajanga ihany ny sy ny fandraisana ara-fanambadiana amin'ny mpitondra merina sy ny manam-pahefana aty amin'ny faritra efa nisy tany Menabe zay zanaka ny mpanjaka atao Menabe nanambady any Radama tantarany Rasalimo zay fantarantsika angambany ary niteraka ary zareo Rasalimo de nipetraka tany merina ary nanamboarany Radama trano tany merina de ohatran'izay koa mpanjaka Betsimisaraka Ramaro Manombo nanambady ny zanakany Ndramarifaly anankiray avy any nanambady taty tamin'izany fotoana zany moa fanambadiana fomba tsara indrindra ampihavanana ny olona